Ray minitra fahanginana ho an'ireo zay maty ho an'ny fiarovana tanindrazana sy ny fiarovana ny mpiray firenena aminy. Farasove no mamofo ninam sewe beni wiwi filoham-pirenena tsy tena manana toko dia lasa tsy manana solombavam-bahoaka anoana azy tena hoe tena nazy zany eo amin'ny anteny miaram-pirenena io zany tsy maintsy tokony averina dinihana orina eo fa misy lesoka izy ary teraka olana tsy tokony ampiarahana ve zany ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka mety azo natao ihany zay kanefa na zany na tsy zany le izy zany le candidat nrotsaka ohatra nrotsaka tampoka tatia fotoana ny fifidianana zany hoe tsy zay olana amin'ny fanaovana politika eto amintsika io le resaka mirotsaka filoham-pirenena mila fiomanana ela be any aloha ary ny zavatra tokony hipetraka hoe antoko efa tena mipetraka antoko manana ny rafitra manerana amin'ny Madagasikara mety atafita olona matafita olona amin'ny resaka fifidianana solombavam-bahoaka sy ny zavatra rehetrarehetra amin'izany no tokony mirotsaka filohan'ny repoblika io zany mbola mila zavatra mila dinihana koa io amin'ny resaka hoe ahoana ny fahafahana mirotsaka ho filohan'ny repoblika satria zavatra tsy hiteraka olana foana io zany na io na za manokana aloha ny aty amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka za tsy dia marisika loatra amin'irety hoe tsy miankina sy io zany efa nahina ihany hoe raha be lehibe ny tsy miankina ny lany dia mety ho sahirana satria hitatsika hoe tsy maintsy voatery mitady zareo no tena lasa tambatambazana nefa matetika le tsy miankina reny ny olona zany ny alay-panahy mifidy le tsy miankina satria hoe lompany politika alohan'ny antoko politika ny olona